enina aogositra eny amin'ny valopolo sivinjato sy arivo fito amby folo am'zato taona androany nalefan'ny frantsay ho sesitany mpanjakavavy raha navalina fahatelo nanomboka teo lasa zanatany frantsay ofisialy i Madagasikara. Landibe mampiavaka ny Madagasikara tany 2012 noho ny fanafody famonoana valala efa 500 isanjaton'ny akora miakatra isan-taona sisa no tonga eny am-panenona sy ny mpandraraha samihafa ankehitriny. Nanantitra ny sazo andreo kandida mety hijoro sakana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana eto Madagasikara ny vondrona Eoropeanina. Omeny roa herinandro ny mpanao politika sy ny senity amaritra mazava ny lalakizorana amin'ny fifidianana. Ary farany manambana fitoriana ireo nanafatra solosaina mora na tsiaro fa nambakain'ny mpanafatra entana iray avy any Azia. Raikitra ny fanangona Tsonia androany tsy manaiky izany kosa ilay orinasa izay voatonontonona tato ato. Dia mbola faly miarabanao indray tomboky lasy tomboky vavy tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool FM sy ny Cool TV ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Betsaka no tsy mbola mahalala manavaka ny hoe Ratsina sy Manaizana. Mitovy fomba fiseho izany raha ny fahitany maro azy. Misy kosa ny antony ara-tsiantifika manavaka ireo toetra roa mahazo ny vehivavy rehefa mitondra voaki ireo. Fanady adina. Ratsina sy Manaizana, misy no milaza fa mitovy zany, misy miteny fa samihafa ireo teny roa ireo. Mbola manjavozavo amin'ny rehetra ny manavaka ny Ratsina sy ny Manaizana, toetra izay manavaka ny vehivavy mitondra voka. Ny Manaizana zany amina dia vao mitoetra azy, vao mananjanaka le vehivavy. Dia ny Ratsina ohatra hoe te hihinan-kanina be foana rehefa mipetraka le zaza. Na te hihinana zavatra tiany hoanina, misy zavatra tiany hoanina foana zany. La hoe Ratsina mamonina, manongona ohatr'izany. Dia Ratsina zany ohatran'ny hoe mananjanaka dia Manaizana hoe mananjanaka ihany mitovy ihany reo. Mitovy ihany zany. Rehefa ahoana moa zany. Tanaty rehefa Manaizana dia Ratsina zany zay. Mihinan-java misy zavatra ray tiana zany. Misy zavatra ray tiana dia tsy afaka ao am-bava. Manaizana indray mitady zavatra marikivy. Ohatrany hoe Ratsina mitovitovy ihany zany. Fiovana misy eo amin'ny toe-batan'ny vehivavy mitondra voka no anton'ireo toetra maro samihafa mipoitra mandritra ny fahavesarana. Tranga roa samihafa tanteraka nefa ny Ratsina sy ny Manaizana ary tsy voatery ho azy ny vehivavy mitondra voka. Manaizana zany ny vehivavy anankiray rehefa be voka, indrindra amin'ny 3 volana voalohany dia le fipetrahan'ilay zaza mahatonga misy hormone avoakan'ilay voaka tsy dia zakan'ilay mamany dia mahatonga sehon'ny zavatra. Amin'ny teny frantsay antsoina hoe signe sympathique de la grossesse dia tafiditra ao anatin'izany ny mandoa na ny te-handoa fotsiny nausée, vomissement dia ao anatin'izany koa ny mararirary nono. Misy koa ny vehivavy manao ohatran'ny somary kizitinjitina izy amin'ilay fotoana iny. Dia izay zany ny Manaizana. Ny Ratsina indray matetika ny Ratsina dia miankina amin'ny tsiro, resaka goût, antsoina hoe perversion du goût. Miova somary miova zany ny zavatra tadiavin'ny lelan'ilay vehivavy rehefa be voka. Dia ilay izy indray miankina amin'ny hormone ihany koa, fa tsy mitovy amin'ilay hormone tamin'ny 3 volana voalohany teo fa mety mandritry ny voaka mantoa zany mety Ratsina le vehivavy be voka. Le Ratsina, le perversion du goût zany misy tsotsotro, ohatra hoe tia sira be fotsiny na hoe tia mamy. Fa misy mihinana zavatra tsy tokony fihinana mihitsy tokony ho izy. Ohatra hoe mihinana briky, mihinana lapsi, misy mihinana vary mata. Arak'izany na zava-misy aza ny hoe Ratsina sy ny Manaizana, tsara indrindra raha toa ka tsy manararoatra izany ny vehivavy be voka. Sasany be anta, sasany be dongo loatra. Hoy isika malagasy hoe aza diso Ratsina ady sao tsy hanandray tsy fidiny ny zaza. Lafombaovao ara-politika kosa indray mananitra ny tsy tokony hirotsahany Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana ary Didier Ratsiraka ny eo anivon'ny vondrona Eoropeanina izay namoaka fanambarana androany. Nanipika mazava ramatoa Catherine Ashton, mpitondra tenin'io vondrona io, fa andray fepetra fanasaziana manokana ho azy ireo raha toa tsy mizotra araka ny fanarahana tamin'ny GIC sy ny SADC ny zava-misy atao anatin'ny 2 herinandro avy izao. Famitinana.
Manay mafy amin'ny tsy fisiany fivoarana eo amin'ny fampiarana ny tondrozotra ny vondrona Eoropeanina raha ity fanambarana voaray androany ity. Tranga izay heverin'izy ireo fa manohitohina ny tetezamita Iran amin'ny tantana ankehitriny izay tohanany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ankasitrahan'izy ireo ny ezaka nataon'ny mpanelanelana Joachim Chissano sy ny komisera ny filaminana avy ao amin'ny vondrona Afrikanina farany teo. Entan'ny vondrona Eoropeanina manoloana izany ny mpanao politika malagasy mba hanantanteraka atao anatin'ny 2 herinandro ireo teboka 7 mba ahafahana manao fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka amin'ity taona ity. Ka isan'izany ny tsy firotsahan'ireo kandida 3 no faritan'izy ireo fa mety ho loharantokorotana eto amin'ny toerana. Raha tanteraka izany dia laza ny vondrona Eoropeanina fa amerina ny fanohanana ny fanatanterahana ny fifidianana ahavitana izany mialohan'ny volana Novambra, raha tsy izany kosa dia notsipihan'ny vondrona Eoropeanina handray fepetra sy sazy manokana ho an'ireo olana mitoetra ho sakana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana izy ireo. Marina fa nampiato vonjimaika ny famatsim-bola ao anatin'ny PASEM ny vondrona Eoropeanina ary nampiato ihany koa ny fahatongava ny hiraka manokana momba fifidianana eto amintsika. Tao aoriana ny fikatsohan'ny zotra-pifidianana rehefa nivoaka ny lisitrireo kandida filoham-pirenena 170 izay nahitana kandida tsy ara-dalàna maro. Eo amin'ny lafiny fifidianana kosa indray, androany maraina no nifidy ireo izay solo tena azy eo amin'ny CES ny administrateur civil manerana ny Madagasikara i Mahazaka Clermont Gervais, ministra ny serasera teo aloha no isolo tena azy ireo amin'izany. Nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ary ny farana tamin'ny 12 ora atoandro ny fifidianana nataon'izy ireo. Fantatra tao aorian'izay fa i Mahazaka Clermont Gervais no isolo tena ny administrateur civil ao anatin'ity filakevitra manokana ho an'ny fifidianana ity. 700 ireo mpifidy nandany azy tao anatin'ny kandida 4 izay nametraka ny antota taratasy. Ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny syndicat-ny administrateur civil no nahalalana fa tsy anaiky ny hanovana ny lisitrireo kandida ho filoham-pirenena izy ireo ary vonona ny sitona ny mpisolo tena azy ireo ao anatin'ny CES raha toa ka misy izay fanovana lisitra izay. Hatramin'ny 4 aogositra lasa teo mikatona mandritry ny herinandro ny ambasadin'ny Etazonia eto Madagasikara fepetra izay noraisiny ity firenena ity ary mahakasika firenena 7 izay misy mpino silamo betsaka araka ny fanazavana azo avy amin'ny departemanta amerikanina. Zon'izy ireo ny manakatona ny masoivony rehefa hitany fa misy fanohitohinana sy tsy filaminana mety antra amin'ny firenena izany ho ny pahin'ny fifandraisany iraisam-pirenena. Amin'ny 12 aogositra ho avy izao vao isokatra ho an'ny daholobe mila raharaha ao amin'ny indray ny ambasady amerikanina. Ho an'ny olon-tsotra tsy afaka tsinotsiniavina ny resaka manodidina ny filaminana. Reo manko efa cible an'zareo reo, fa cible hatram'izay reo amerikanina reo dia normal amin'izay toerana tokony misy azy dia mety potehana. Ohatrany hoe tsy hitako izay ambara satria tsy dia mitra lalina amin'ilay izay zany, tsy dia mpanara-baovao zany tena marina. Isan'ireo firenena voakasika ity fanakatonana ny masoivon'ny Etazonia ity ihany koa ireo firenena hafa. Isan'izany ny ambasady ao Abu Dhabi, Riyad, Jeddah, Le Caire, Amman, Koweït, Khartoum, Dubai, Tripoli, Kigali ary Port-Louis. Ao amin'ireo firenena ireo maro anisany mpino silamo. Mpino silamo, finoana silamo natao hoe finoana ny fandriampahalemana. Raha ohatra misy olona manao zavatra tsy mety, tonga dia tenena fa silamo. Silamo zany tsy mankasitraka. Zavatra toy reny indrindra ma iaratsika nahita an'ilay zavatra nandalo même pas 1 an passé tany Liban raha tsy diso za misy ambassade américaine tatrany ahoana fitenenana anazy way tsy mankasitraka an'iny finoana silamo tsy igny nitezana olo amin'ny finoana silamo itraiketraka an'izay mpanao an'iny fa iny tsy zavatra tsisy fandraisany mihitsy amin'ny finoana silamo tegna marina. Manana ny andraikitra anamafy ny fiarovana ny ambasady eo amin'ny firenena iray ny tany mampiatrano azy araka ny fanazavana azo avy amin'ny pahay fifandraisana iraisam-pirenena. Tsy mbola naharenesana izay mety ho fepetra ho raisina nefa ny firenena malagasy hatreto. Na izany aza, zon'ny firenena amerikanina ny manakatona ny masoivony raha toa ka heverina no misy ny fandrahonana. Ny amerikanina raha anao zavatra tsy dia fomba loatra hoe miheran'ny etsero indrindra hoe mikasika sécurité an'izany. Zay hoe dans le cadre ny hoe lutte contre le terrorisme izy izy ary mbola mampiasa terme hafahafa notion hafahafa hoe légitime défense préventive nefa tsy misy an'izany mihitsy satria ny légitime défense zany instantané zany réponse immédiate zay le izy spontané immédiate contre un acte internationalement illicite
zay ny hoe ny légitime défense kanefa ny azy mbola ataony hoe préventive zany hoe mbola tsy mesika akory le olona de fa ny azy nataony tonga aloha zany a notion zay tsy tokony ampiarina mihitsy efa ampiarina américaine zany zay zavatra ny américaine zay efa fantatra hatramin'izay amin'ny resaka fahasarotam-piaro amin'ny fandriampahalemana everiny rehetra ho miamafy araka izany ny fepetra raisin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray fotoanan'ny famadihana enjana kokoa ny fiantraikan'ny krizy amin'ny tsenan'ny lambalandy tamin'ity taona ity. Raha tokony ho tsara ny tsena ny mifanohitra amin'izany ny zava-misy. Zara raha ny 900 ny lamba lafo ny mpivarotra tamin'ny herintaona no lafo ao anatin'ny ray andro. Manampy izany ny fiainan'ny akora miakatra fanadihadina. Ny volana aogositra, ivon'ny fetim-pamadihana, mamonjy tanindrazana ny mpianakavy amadika. Miantsena ny Andravoahangy na Anosy na Ampefilo hividy lamba mena. Tsarak' izany anefa ny fahavitriny mpivarotra izany ankehitriny ratsy ny tsena. Na famadihana ka ny ena be zany ny famadihana tamin'ity. Tsisy apahatelo ny lafina isa-taona ny lafina amin'izao. Ny ena ary ve ny mpamonjy famadihana? Tsy ny mpamonjy famadihana no ny ena fa ny mpividy lamba ary ireo mpividy mitady ny tena mora. Isa-taona tsy maharaka ny lamba landy eny an-tsena rehefa volana aogositra sy septambra. Tamin'ity na dia maro aza ny vidiny no azo isafidianana dia tsy misy intsony ny mpamandrika mialoha. Misy karazany le izy araka le qualité misy hatramin'ny hoe ambony indrindra zao 750 dia ny ambany indrindra 125 lamba landy moa misy 25 le fotsy reny le lamba tavoahangy filaza azy dia misy anelanela mibetsaka fa izay teneniko izay ny hoe mora indrindra 125 moa ny tsara indrindra 750. Eo amin'ny commande-nareo momba ny lamba indray manahoana? Moa zany efa misy mpanenina fa tsy dia hoe mikomandy tsony fa efa misy manao dia nefa amin'izao fotoana izao na le mpanenina raha somary mitaraina satria tsy dia mandeha ny tsena dia lamba vitsy ihany ny alaina aminy tsy takany hoe lasa taloha lasa zany izay tonga eo dia na izy ary tsy maharaka raha ohatra zany izay taloha mety maka hoe 10-20 amin'izao lasa mety 7 na 7 eo. Tsy ny mpivarotra ihany no akona fa hatramin'ny mpanenina sy ny mpikarakara landy. Tsy misy ny landy kely ankehitriny noho ny fihitsanan'ny raviny. Tandindonja ihany koa anefa ny landy be izay mampalaza ny Madagasikara. Mianatra amin'ny 500 ny akora miakatra ankehitriny. Na dia isan'ny tsara indrindra eran-tany aza ny landitsika eto Madagasikara. Ao anatin'ny hoe landy 50 misy eo eran'izao tontolo izao dia Madagasikara manana ny karazana akora betsaka indrindra. Indrizy anefa ankehitriny zany fa simba le tontolo iainany na ny sakafo hohaniny zany satria ravina ny iainan'izy ireo na ny rivotra sy ny rivotra rehetra iainany zao misy ny valala izay tsy ilain'ny olombelona fa manimba voly nefa ny valala sy ny landy mitovitovy ihany antsona ny tevahiny insecte zany dia rehefa ampiasaina ny fanafodina valala dia maty koa zany le landy. Dia mazava ho azy misy fiantraikany eo amin'ny tontolo iainan'ny olombelona izay ho anay mpanao asa tanana momba ny landy izay na eto amin'ny toerana na manerana Madagasikara zany dia manana olana amin'ny akora daholo satria maty ny landy. Mazava ho azy zany fa miena ny asa atao. Ny mpanjifa nefa dia mpanjifa matetika amin'ny vahiny zany ny tena tiany landy zany satria miavaka ny landintsika malagasy. Zareo koa tsy dia tonga firy loha an'izao fotoana izao indrindrindrindra eto an-drenivohitra eto zany satria raha malala ny toe-javatra misy dia janona fotsiny zany miakatra daholo zany ny rehetrarehetra miakatra ny vidina akora miakatra ny vidina zava-bita ny mpanjifa n'le izy nefa miena. Efa loza miantra ary mila fandraisana andraikitra aingana araka izany ny fiarovana sy ny fampitomboana ny landy be antsoiny siantifika hoe Borseros madagascariensis. Ao arivony mamo Atsirabe hatrany Toliara no misy ity karazan-dandy ity. Saika manao ny asa landy atao tanana avokoa ny 700 isanjaton'ireo 5,400 fianakaviana mivelona amin'ny tenona sy ny fivarotana ny vokatry ny landy eto amintsika. Fianakaviana miandry lalam-barotra mazava sy fampanaram-penitra eo amin'ny sehatra kalitao. Mbola lafim-baovao ara-barotra trany eny Analakely be horirika ka hatreny 67 hektara mitobaka ny finday vita sinoa amidy toy ny anana hoy ny sasany betsaka noho ny anana ho kosa ny sasany. Ho an'ireo mpandraharaha tsy toy ny tamin'ny 5 taona teo aloha intsony ny tsena fa efa betsaka ny mpifaninana na izany azy samy manana ny mpanjifa n'ireo karazana finday rehetra miainga amin'ny lafo sy tsara indrindra ka hatramin'ny efa miasa sy mora dia mora tokoa fanadihadina. Amin'ny 12 taondro eo Analakely. Nitobaka toy ny vakibalina friperie ny telefônina vaovao. Manomboka amin'ny 2 alina ariary ny vidiny ka hatramin'ny 2 hetsy ariary.
eny amin'ny mpamongady sy no ao Beoririka no alainy reto finday reto. Misy amin'ireny mpivarotra ireny no mampiasa vola manomboka eo amin'ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 2 tapitrisa ariary. Ao kosa nefa ireo izay mifampiraraha amin'ny patron ka manka entana maraina dia manao versement ny hariva. Mandeha ny tsena ety Analakely. Mahalafo hatramin'ny 30 isan'andro ireo mpivarotra ireo araka ny fanazavana. Ny tolotra ao anatin'ny finday hatrany no mamaritra ny safidin'ny mpanjifa. Resaka internet, wifi zany, resaka connexion wifi. Efa misy an'izay daholo. Misy ny ankamaroany fa arakaraka ny vidiny. Ohatran'ny tony lafilafy tony zao misy fa le kelikely tony tsy misy. 900 000. Etsy andanin'izay misy sokajina mpivarotra hafa ihany koa. Ireo mpanakalona ny fantatra amin'ny fiteny mahazatra hoe mpanao reprise. Ireo olona tsy ampy vola nefa te hiova finday no manao izany ireo mpivarotra. Ty zany zao ataon'ny tompon'ny reprise ty fa mbola jereko ny atan'le telefônina dia mijery an'le finday zany zao ty zany zao tsotro ty. Ngeza be ty fa tsotra fa tsy mitovy amin'ty. Ty zany zao sady Android ty no misy fi misy rehetrarehetra zany ty e. Dia ty tsisy sady tsisy fi ty no tsy Android ny écran. Takalina an'ity zany ity. Dia mbola hojereko zany le tany dia mbola mifanaraka izay sy ny tompony rehefa avy eo. Ireo mpividy dia manana ny antony hisafidianan'ny marika na ny toeram-pivarotana iray. Raha ohatra hoe mividy any ivelany ianao dia raha ohatra hoe tsisy garantie aloha voalohany indrindra. Faharoa indray matetika telefônina le sotominy eo le an-dalana le angalariny ireny no varotany any amin'ny sisiny. Ary farany matetika rehefa ohatra ka eny anaty magasin dia hoe ao le aloha hoe vrai marque sady azo antoka izy rehefa anaty magasin. Amin'ny ankapobeny misy karazany telo ny tsenan'ny finday. Arakaraky ny mpanjifa ny vidin'izany. Raha ny nambaran'ireo mpandraharaha tsy toy ny taloha intsony ny tsenan'ny finday. Raha toa ka nazona tombony hatramin'ny 50 isanjato ny finday nafarana avy any Chine teo aloha, efa tsy mahasarika intsony izany ankehitriny. Ny fampijirana marika vaovao no isotonana ny mpanjifa ankehitriny tamin'ity taona ity, manodidina ny 4 ireo marika vaovao niditra teto amin'ny tsenan'i Madagasikara. Misy ny hoe marché vrai marque, le toy ny hoe Samsung, Nokia, Sony Ericsson. Dia misy manaraka an'izay nisy ny atao hoe copie zany. Le copie zany mamorona telefônina fotsiny ianao fa tsisy anarany zany le izy. Ohatr'izao zao dia izy daholo. Fahatelo zany ny nouvelle marque izay tonga eto amintsika dia ny ohatra hoe Itel, Mi-phone. Ity zao no tonga farany eto amintsika zany. Le Mi-phone no marka tonga farany. Na dia enjana raha ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny fandraharana finday. Mametraka olana ny tsy fisian'ny fampanarahan-dalàn'ity sehatra ity ka manjary mampisy ny gabraraka eto amintsika. Manomboka amin'ny 5,000 ariary dia mahazo finday efa niasa. Lafim-baovao afaka kosa indray anio ny tokony nozaraina ny solosaina mitondra ny marika Vibe misy fahatarana nefa izany raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompony andraikitra. Tsy mankasitraka kosa ireo mpanjifa ary misy ny mitaky ny hamerenana ny volan'izy ireo fa na ny mpanazavana. Diso fanantenana ary mangataka ny anoloana na hamerenana ny vola efa lasa ireo mpanjifa tsy afapo tamin'ny kalitaony solosaina nozaraina tamin'ny vidy mirary. Nisy fanangona tsoniny fanaovan'ireo mpanjifa androany. Fitarainana alefany amin'ireo mpandraharaha. Remboursement immédiat et dans l'immédiat satria ny zanakay anao mémoire ilaina aloha vola rehetra manontolo na voafitakana io dia mbola ho ampiana ividianana ordinateur fa ekina ny avenir ny zanakay io Nisy kosa no tsy afapo amin'ny fahatarana amin'ny fizaran'ireo solosaina ka naporisika azy ireo anoratra ny taratasy fangatahana famerenam-bola. Malo zany zay tonga teo ny lahatra hoe akan'le ordi dia nefa rehefa tonga teo zany zay dia ny andro teo aloha zay efa olona betsabetsaka dia fampiandro ihany dia rehefa elaela dia nisy ny teny hoe amin'ny oktobra indray zany vao tonga ny arrivage manaraka fa tsisy lany tapitra zany tao amin'ny zareo e. Amin'ny ankapobeny ny kalitaony solosaina no tena mampitarain'ireo mpanjifa. Tsy mifanaraka amin'ny voasoratra tao anaty cahier de charge ny solosaina efa voazara raha nambaran'izy ireo. Ty zao le 13 pouces ty 15 io. Dia tsy haiko tsony ty na 15 na 13 fa ny problemako amin'ity ordinateur ty dia tsotra be arnaque ty amiko. Za zany tsy faly amin'ity zavatra nyrafitra fetina quelque part izy ty. Ny zavatra nampanantenana HP Core i3 ty zavatra ty Vibe atao amin'ny i3.
Namaly kosa etsy andaniny avy eo amin'ny orinasa ary nanambara fa famingavingana ny orinasa no antony izao fanenjehana tsy misy fety izao. Ho azy ireo, misy antony mazava ny fahatarana ary azo atao tsara ny mamerina ireo fitaovana raha toa ka misy ny tsy fahafampo. Araka ny efa fanaonay teo aloha dia mandeha avion ny ordinateur ireo mba tsy hahatara n'ilay livraison. Ny zava-misy anefany dia misy ny lalàna amin'ny sécurité aérienne, zany hoe no ny amaroan'ilay ordinateur izay tokony handeha aty amintsika amin'ny livraison an'io zavatra io dia tsy afaka miakatra eny ambony avion ireo batterie be da be ireo, izay io indrindra moa no antotry ny fototry ny olana satria mety misy risque na explosion zany amin'ilay avion izay andehan'izy ireo. Dia tratran'izay zavatra zay dia tsy maintsy nalefa sambo daholo ny ordinateur. Raha toa izy mahatsapa fa tsy mahafapo azy ilay solosaina izay ny fanarahana dia misy ny procédure de remboursement malalaka be afaka ataon'izy ireo. Tsy mbola fantatra arak'izany ny mety toy ny raharaha misy eo amin'ity orinasa ity sy ny mpiaron'ny mpanjifa. Vaovao paritra eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray. Vaovao isan'ny mahasarika ny sain'ny be sy ny maro avy any Antsiranana tsy mbola vita ny fifampitadiavana amin'ny forosha ny antoerany taorian'ny isamboran'ireo 770 izay fantatra fa tsy mbola voatsara na dia efa omaly aza no niakatra teo amin'ny fitsarana ankehitriny. Nampiakapeo ihany koa ny iray aman-drenin'izy ireo ao Antsiranana ao. Mitondra fanazavana momba izany ny komandin'ny Zandarmaria-pirenena ny antoerana. Iry zareo zany tsisy mireconnaître mihitsy satria fantatry zareo zany le association de manifesteurs hoe membre ao anatin'le Togo dia efa izy zany zay dia efa charge anankiray mampikatra. Ka le olona zany tsy mireconnaître an'izay, tsisy mireconnaître an'izay mihitsy. Ary le niteneny fa le misy zany le charge misy le anaporofona hoe membre ao anatin'io ary mandray anjara amin'ireny acte de banditisme délinquance mandalo eto tanàna Antsiranana, misy zany tafiditra ao anatin'izay manaprova an'izay no tsy maintsy misy ho placé ireo, tsy maintsy misy ho voatazona vonjomaika ireo zany. Misy kosa nefa mety hoe tafiditra ao anatin'izay le hoe ankizin'ny quartier nefa tsy mandray anjara mivantana fa mety hoe no le fatahorana satria misy pression koa zany au sein le quartier zany hoe raha vao tsy misadéry eo ekipanay ianao zany dia adversaire anay dia ataon'zareo lasasany le bande kely tsy miaraka amin'zareo. Dia misy an'le adhésion passive zany ao anatin'le association. Ny filaminana zany amin'izao aloha misy ny olona zany miteny hoe 3 andro zay efa tsy misy nitoratoraka aloha eny amin'ny quartier. Le affrontement eny amin'ny quartier vao 3 andro fotsiny ozy izy nitazomanareo an'io tao, misy koa moa zany le fa amin'ny ankapobeny zany mbola anatiny tena mametraka an'le sécurité zay satria mbola misy amin'ireo zany mbola misy karona. Lafim-baovao hafa kosa indray tanimbary 2 hektara azo antoka fa tsy hanana olana amin'ny rano amin'ireo lemaka manodidina Antananarivo amin'ity taopambolena ity. Commune enina ao anatin'ny district Ambohitrimanjaka sy Ambohidratrimo no mahazo tombony mivantana amin'ny fefiloha-madinika nataony teo anivon'ny fiadidiana ny primature lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Tantsaha manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy no hahazo tombony amin'izany. Fanadihadina. Vita tanteraka ankehitriny ny fefiloha-madinika iray eny Ambohitrimanjaka izay mampidi-drano amin'ny lemaka manondraka ireo tambary manao vary aloha amin'ireo distrika 2 dia Ambohidratrimo sy Atsimondrano. Afa-pahasahiranana ny tantsaha satria raha tsy ampy rano teo aloha dia miandro ny fotoana ampidiran-drano indray izy ireo ankehitriny. Raha misy olana rano ohatra tamin'ny herintaona zao namboly vary zay, vary voaketsa ny vary dia maina ny rano, maina ny tany. Dia nakarina ny vary akofa fotsiny fa tsisy voambary zany. Raha tena ampy ny rano tena ngamba ataoko hoe tena raha vary ketsan-drery mety mahazo ny 3 kitapo ny 4 kitapo zay. Fotodrafitrasa ty barasy ty ano natoko ny volovarinay vary aloha. Ka rehefa tsara ny rano eto amin'ny vary aloha dia mahazo rano mabetsaka zay. Indrindra fa manetsa hoe volana septambra zay manetsa dia tena mahazo rano mabetsaka mihitsy. Raha atao hoe raha tamin'ity zao zay raha ketsapolo 4 kitapo mety ahazo 20 kitapo zay raha amin'ny herintaona amin'ny fambolena zao. Isan-taona dia izay asa madinika vitan'ny commune ety ihany no atao ary tena matsiaro sahirana izy ireo tamin'izany.
noho ny famatsimbola amin'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana dia asa lehibe no natao teto. Taoriny fangatan'ireo ben'ny tanàna enina mpahazo tombotsoa. Asa maika izy ity noho ny filanimponina maika dia maika noho ny fiaviany fitaopam-bolembary. Na izany azy aritra mataonana izany mandra-piandro ny fefilo lehibe tokony ho atao eto. Tao izy io natao tena hoe volinstaitra. Zay zany tena marina hoe afahantsika manitsaingana dia namafisina. Na tsaraina lizy raha ohatran'izao nga mampijerintsika anazy mety maharitra taona 2 na 3 fa le barazy nangatantsika aty amin'ny commune zany a tena hoe barazy manara-penitra araka ny teneninao zay volabe. Volabe tsy hitovy amin'le fandaniana tetsy. Iny zany tsy maintsy projet matanjaka be. Araka nefa nataovana fangatahana hatrany amin'ny ministère rehetrarehetra nanaovana fangatahana hatrany amin'ny région sy ny rehetrarehetra zay mety ahitana mpamatsy vola. Ireo ben'ny tanàna nahazo tombotsoa ihany koa dia samy nanamafy fa tombotsoa lehibe ho an'ny mponina eny an-toerana ny fahavitan'ny fefilo ary tena manamaivana ny vola mivoaka amin'ny commune tantanin'izy ireo izay voatery manokana vola foana isan-taona amonjena amin'ny fampidiran-drano ho an'ny tanimbary. Ny voatondraky tanimbary ity barazy atao ty raha amin'ny ankapobeny amin'ilay commune manodidina mahatratrany amin'ny 2000 hectares fa ny anay Akadimanga manokana 400 hectares. Zany hoe izy ty vita ty dia mitombo be ny rendement. Inika tokony mbola ho atao ny avao amin'ny primatura lefitra ireo ben'ny tanàna sy ny fikambanana tatsapa ahazo tombotsoa. Tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay dia efa nidina tety ny Prime Ministra lefitra nijery ny fisotro ny asa. Vola 700 tapitrisa no nentina nanao ity asa ity ary mponina 5 alina sy 2 hetsy no ahazo tombotsoa amin'izany. Lafombaovao ara-tsosialy kosa indray fotoan'ny ririnina tsy misy ny orambe mitondra ny fako raha ny zava-misy anefa mbola miaina ao anatin'ny loto ny akamaroan'ny mponina eto Antananarivo. Isan'ny mitondra faisana amin'izany eny amin'ny faritra Iva. Tsy misy fanadiovan'ireo lakan-drano lehibe eto Antananarivo renivohitra ka miteraka tarihan'ny loto ifanliana ny fanadiovany fanadiadiny. Tsy mikiriny intsony ny rano nandrian-tany vokatry ny fivangongon'ny fako amin'ny faritra maro raha tsy horesana fa tsy ny miainga eo amin'ny 67 hectares hatreny Ankasina. Vokany mivangongo avokoa na ny tsikafona na ny fako isan-karazany maloto ny tanàna. Samy manadio ny tandrifon'ny tranony na ny toeram-piasany ny mponina saingy ilay fanadiovana lehibe sy fahobe tokony antsoroan'ny commune no tsy ampy. Eto zao misy manadio izy eo amin'ny hôtely, le hôtely Séoul. Manadio zany dia napetsany eo fotsiny hoe izy ao madio hitanao ty aminay tsy madio. Ny nanelakelan-trano no tena mahita faisana vokatry ny fako ateraka izany. Tsy arakaraky ny hoe andro ririnina tsy misy orana izay nanambara hatrany hatramin'izay fa antony fivangongon'ny fako fahavaratra fa mbola miaina anaty fako hatrany ny mponina. Tahaka izany ny zava-misy ety amin'ny fokotana Andavamambanjezika faharoa tsy misy mpanadio ny mponina mandoto ihany. Sakafokafona amin'ny kanalina bery tsy mandeha. Dia ny mponina koa rehetra tsy misy manaritra amin'ny misy poubelle nefa zareo manakarama le olona manambola tsy tianary fako izy tsy tianary dia manakarama tisika loatra ny tony izy dia ary indelieraky rehetrarehetra fa. Resaka toe-tsaina sy fandraisana andraikitra ifanliana ny andraikitra nalaza ny fokotany fa efa manadio lakan-drano kely arak'izay tratrany. Manadio isan'andro ny fanadiovana kanala indray zany manao tsy manao hoe tena reraka be isan'andro le tesy fa manao isan'andro dia manala tsikelikely asa isan'andro zany. Toa tsy mahatsikaritra izany anefa ireo mponina. Tsy mijery an'io zany izy tsy mirarahana izany ilay président. Nitatatra no anjara andraikitry ny fokotany fa ny lakan-drano lehibe kosa dia antanana Antananarivo ny manadio azy. Raha ririna toy izao aza tsy araka ny manadio azy intony. Anao ahoana rehefa ho avy ny orana ny akamaroan'ny mponina Antananarivo izay manontany tena ihany hoe lasaiza ny hetra sy ny vola samihafa alohan'izy ireo. Iverenantsika kely ny tantara enina Aogositra 720 enina Aogositra 724 770 taona androany nandefasan'ny Général Kaleny ho sisy tamy tatsy la réunion ny mpanjaka fahafarany nitondra ny fanjakan'ny Madagasikara dia ny mpanjaka Ranavalona fahatelo rehefa resy ny miaramila malagasy na aloana ny fanafian'ny Frantsay. Nanomboka tamin'io tatio no lasa zanatany Frantsay ofisialy Madagasikara. Rava ny fanjakan'Andriana, Daty Mangidy teo amin'ny tantaram-pirenena zany ary mbola miarina noho fahavoazan'io isika hatramin'izao ho ny Prince Révérend Docteur Ndrina Raparuel arahintsika tahaka izao ny fanazavany. Nanomboka tamin'izay dia tsy naleo tena intsony Madagasikara. Ny antony nisy ny conférence de Berlin tamin'ny taona
4,7 sy 5,7 izay ny fanarahany firenena tandrefana 14 hoe hozaraina Afrika sy Madagasikara. Andro maizina teo amin'ny tantaram-pirenena ny 2 Aogositra fa dia ny taona ny malagasy rehetra isamijoro amin'ny famerenantsika ny fiandrianam-pirenenantsika. Maro ny zavatra mbola tokony atao ao anatin'izany fanometrahana banky tena malagasy mba ahafahantsika mifehy ny vola. Ohatra koa amin'ny toe-karena ny vola rehetra miditra amin'ny fitandrahana solika na fitandrahana arena ambanin'ny tany na arena ambonin'ny tany eto Madagasikara dia tokony verina amintsika tompon-tany rehetra manerana Madagasikara satria misy ankehitriny amin'ny code minier dia 200 fotsiny ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ka tokony hovainy izay zavatra izay mba ahafahantsika manana fahaleovantena ara-toe-karena. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana ao anatin'ny fanomanana ny mpianatra analan'ny fanadinana mpanjakana baccalauréat indrindra ny teknika izay hiatrika izany ny alatsinainy ho avy izao. Etsakilan'izay mipetraka sady ny safidy ny amin'ny hoe université tsy miankina sa ny amin'ny fanjakana no hanohizana ny fianarana miankina amin'ny hoentimana io amin'ny ankapobeny mahalona ny faniriany tsirairay fanadihadina. Na dia mbola manomana ny fanadinana baccalauréat azy ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana, efa fantatra izy ireo amin'ny ankapobeny ny lalam-piofanana tiany na tiany ray aman-dreny ny ampidirana azy ireo. Aorian'ny fahazoana ny baccalauréat. Eo amin'ny université mpanjakana sy ny tsy miankina no mipetraka ny safidy. Public satria miankina amin'ilay ray aman-dreko tsy manana fahafahana hoe ampianatra amin'ny privé dia sy miankina. Hiditra amin'ny université privé satria izay no tiany tandalesina. Ny hanao concours eny amin'ny public dia raha ohatra hoe tsy voaray eny izay vao mankany amin'ny privé. Le public izany ohatra ny manan-danja kokoa le ohatra hoe le diplôme mivoaka avy eny. Hafa ihany ny diplôme azo avy amin'ny fanjakana par rapport amin'ny privé izany. Privé ny hitako azahoana saingana. Raha eny Akatso satria korotandrotana foana ny eny dia aleoko to dia miditra privé. Fandirina aloha zao dia eny amin'ny université publique. Amina manokana privilège kokoa ny université publique. Noho ny tsy fahafahany eny Ambohitsaina mandray ireo mpianatra rehetra afaka baccalauréat nefa dia maro ireo voatery miditra any amin'ireo toeram-panofanana tsy miankina. Raha ny hevitry ny mpampianatra iray dia tokony ampitoviana ny fampianarana omena eny amin'ireo université tsy miankina sy eny amin'ny université mpanjakana. Manoloan'izany mba hitovian'ny fari-pahaizan'ny mpianatra mahavita fianarana. Tsara aloha ny fisin'ny université privé fa ho an'ny tenako manokana dia misy tokony amboarina mihitsy izany eo amin'ny ny programme ny fampianarana. Tokony miezaka zany ny fanjakana mba hanao izay hidiran'ireo ankizy afaka bac ireo any amin'ny université any fanjakana. Ny mampalahelo koa nefa ny amin'ilay privé tsy hita hoe le misy université misokatra fa tsy homologué dia tokony ho sarotiny mihitsy izany le fanokafana université privé. Miisa 570 sy 700 sy 3,900 ireo mpiadina amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat eto amin'ny faritany Antananarivo amin'ity taona ity. Efa lasa avokoa ny taratasy fampiatsona saingy manentan'ireo izay mbola tsy nahazo izany ny avy eo amin'ny office du baccalauréat ao Ambohitsaina mba hanantona azy ireo indrindra fa ho an'ireo amin'ny sampana teknika izay hiatrika ny fanadinana amin'ny alatsinainy. Eo amin'izay lafin'ny fampianarana izay hatrany fantatra fa nizotra am-pilaminana ny fanadinana manokana CEPE tany amin'ny faritry Betroka ary arakivaly amin'ny fanadinana BEPC izany amin'ity faran'ny herinandro ity. Fa ny lafim-baovao ara-panatanjahantena kosa no hamarinantsika ny fampahalalam-baovao. Ny volleyball club Diamant na ny VPCT no voaositra ho tompon-dakana Nalamanga eo amin'ny taranja volley sokajy divisiona voalohany lahy sy vavy. Tsy vitan'izay fa nanao podro mihitsy izy ireo tamin'izany fanadihadina. Anaram-boninahitra tokana tamin'ireo dimy nandraisany anjara teo amin'ny lalao famaranana ny tsy azon'ny VBCD teo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Nalamanga teo amin'ny volleyball tamin'ity taona ity. Isan'ny tena nampisongadina azy moa ny nanaovan'ny podro teo amin'ny divisiona voalohany lahy sy vavy. Resin'ity ekipan'ny VBCD ity tamin'ny alalan'ny setatelo noray ny ekipan'ny Kosfa teo amin'ny sokajy lehilahy divisiona voalohany na dia nitarika tany am-boalohany aza.
Isan'ny tena navoan'reto ekipany miaramila reto moa no nanovana ny ampahany betsaka amin'ny mpilalao ka nampidirana mpilalao vaovao maro. Teo amin'ny sokajy vehivavy diviziona voalohany kosa indray ara dia niondrika tamin'ny alalan'ny setatelon'Oray teo anatrehan'ny VBCD ny AMVB1. Nanjaka ihany koa izy teo amin'ny sokajy cadette sy junior vehivavy. Tsy nahatoetra ny ankany sambatra hitosy kosa nefa izy ireo teo amin'ny sokajy junior lehilahy. Nivoan'ny volley zao eto Analamanga zany zao hitako mihitsy nefa niakatra zany zao amin'izao fotoana zao. Satria zany eto Analamanga misy taranja catégorie be da be hatramin'ny senior première division, senior deuxième division dia misy hatrany amin'ny benjamin zany. Ao daholo zany catégorie rehetrarehetra. Amin'ny championnat national zany zao any Tuliara zany io championnat national io atao du 14 septembre au 21 septembre dia ny champion sy ny vice champion zany amin'ny lahy sy ny vavy première division no mandeha any Tuliara. Toy izao ary ny vokatra ho amin'ny minima lehilahy dia resiny AMVB ny Asie 2 tamin'ny isa 2 Oray. Junior lehilahy kosa indray dia lavon'ny Asie tamin'ny isa 3 ny VBCD. Nanamontsana ny Asie kosa indray ny ekipan'ny VBCD teo amin'ny junior vehivavy. Teo amin'ny cadette kosa dia nibata ny fandresena ny VBCD manoloana ny Asie tamin'ny isa 3 Oray. Ho an'ny sokajy cadet lavon'ny 3 FANS tamin'ny isa 3 ny Asie. Ho an'ny sokajy lehilahy diviziona voalohany kosa indray lavon'ny Asie tamin'ny isa 3 ny MVBC. Ho an'ny diviziona voalohany tamin'ny sokajy vehivavy kosa indray dia nibata fandresena ihany koa ny VBCD manoloana ny AMVB1. Ary farany teo amin'ny diviziona voalohany lehilahy dia nibata fandresena tamin'ny seta mazava 3 Oray ny VBCD manoloana ny COSFA. Tapitra treo iny fampahalalam-baovao iny hisorainon naraka izany hatramin'ny farany. Mbola misy hatrany Laratarby 034 07 888 02 ahafahanao mifandray amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Mametraka ny veloma ho amin'ny raha pitso indray tompoko.